Dia sorandray anao tompolazy tompoko vavy tsy misaraka aminay eto amin'ny fahitalavitra matv ao anatin'izao fotoana ny fampalalambo vao zao manolotra ny arahaba ary dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny olana eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar izay nazahoana akony ary noentina amintsika ny ambangivangony amin'ity androany ity. Ankoatra izay ny fikasana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka iona izay tsy tanteraka indray ary ahemotra ao amin'ny fotoana manaraka ny trangam-piarahamonina dia ny lozam-pifamoivoizana Masay no entina amintsika tontolo politika aloha raha ny Nandrasan'ny maro fatratra dia tamin'ity androany ity ilay fihaonana izay nitanterahana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka tsy tontosa indray anefa io fihaonana io azo antoka nefa fa dia horesahana mandritran'ny fihaonana izay hotanterahana eo amin'ireo androm-panjakana roa ireo izay tsy mbola voafaritra ny fotoana hanatanterahana azy ilay resaka mahakasika indrindra ny dina ho an'ny fandraisan'andraikitra eo amin'izany tontolo politika izany arahantsika ny tato. Raha ampitso no hanaovana ny dinka eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka raha ny feo mandeha teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza androany. Jerena mandritra io fandaminana eo amin'ny androm-panjakana roa taorian'ny fangatana fanesorana amin'ny filoham-pirenena izay napetraky ny solombavambahoaka teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Fangatana izay nilavin'ny HCC ary taorian'ny anjin'ny faefatra tamin'ny didina voakan'izy ireo ny hanatanterahany dina ho an'ny fandraisan'andraikitra. Ny alohan'ny fetim-pirenena dia efa niomana avokoa amin'ny fiatrehana izany na ny eo anivon'ny fiatsitsianan'ny repoblika na ny Parlement. Ny 4 jona lasa teo anatin'ny tafafona ny taon'ny filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety dia nisoritana Andriamatoerana Rajonaly Mampiana fa mbola tsy nisy ny fihaonana tamin'ny solombavambahoaka saingy tsy maintsy ho tontosaina izany. Tsy nisy fihaonana zany ka tsy nisy fihaonana zany na tamin'ny herinandro na maly tsy nisy fihaonana zany zavatra zany dia aorona daholo zany sambo inginy tena aloha amin'ny zavatra rehetrarehetra fa samy mezaka ihany koa samy mametraka ny zavatra tsy maintsy izy zay. Ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena ihany koa dia efa miomana amin'ny fiatrehana ny fihaonana amin'ny filoham-pirenena raha tokony androany no nanaovana ny fivoriana azombe sy ny maro hatrehana nandanina ny fandaharam-potoana ny antenimieram-pirenena dia tsy nitanterahana izany. Miandry ny fihaonana amin'ny filoham-pirenena aloha vao andany ny fandaharam-potoana amin'ny herinandro farany amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena ity ireo depute. Ny hariva teo dia nisy ny fivoriana izay niarahan'ny hery rehetra eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Raha ny vaovao voaray dia tsy ny solombavambahoaka rehetra no hanatrika amin'ny fivoriana miaraka amin'ny filoham-pirenena raha ampitso fa ny solotena amin'ny Parlement. Anana solotena avokoa anatin'izany ny vondrona parlementera rehetra ao amin'ny antenimieram-pirenena. Tsy mbola voafaritra zany atreto ny fotoana hanatanterahana ny fihaonana eo amin'ny parlementera sy ny filohan'ny repoblika izay ny parlementera moa izay manamafy fa tokony amin'ny toerana tsy miandany no hanatanterahana io fihaonana io